elaela tsy ny teny a de ialako tsiny aminareo zay maro be ny teny efa maninana ohatrany somary manginginy. Ny antony voalohany aloha de andro fety teo a, de za mo hitanareo ihany fa rehefa mba hoe fety zany de velako ny olona aloha mba hiala sasatra satria ny fahalovana ara-politika ao Madagasikara akory tsy ho fona vetivetika. Alioko de mitsotra anareo an'izany, de noho izany tsy de ilaina hoe ao anatina fety koa tsika ny mbola ifamendrofendro satria marina fa tsisy zavatra mangirana sy mandeha zany aho hoe mazavako aminareo moa ny tiako tenenina fa zay ny antony. De nandritra ny herinandro iny moa zany somary nangingina satria noho ny asa mandraraha ihany koa de misy ihany koa ny zavatra tsy maintsy sahanina eo amin'ny fiainana andavanandro zany. Androany teny aminareo anao fanamariana vitsivitsy kely fotsiny amin'ny toe-draharaha ao Madagasikara. Ny toe-draharaha voalohany aloha de ny enatra satria ny tena moa kristianina ary kristianina pratiquant ary isan'ny tena menatra manongo tena nahita ty mpiandry sy mpiandry adala zay mitondra ny Madagasikara. Za moa tsy miantsona izy io filoha tsy filohako zany io a, tsisy ny fiden'io a, de bon amiko izy raha mika amin'ny fahalalako azy a, raha mika be revers fetsoko azy a, de tena nangory vitsika ny saiko nahita azy ny teny tao anatina fiangonana miaraka amina garde du corps eny ambony alitara. Tena ho zaka tena mpiandrinina rety tena fona aminareo loterianina fa tena efa faniratsirana ny fifoazana manolotronjo zavatra zao. Sa inona moa zany aviaiza moa izy iny tsy fantatro tsony fa de tena hoe normal ny olona raha tsy mino an'izany mpiandry zany tsony amin'ireny zavatra ataon'ireny. De sady mitantara lainga, mitantara boba, mitantara angano orangaty izany tsy nalala kosa aloha fa tamin'ny radioelona ny nanao an'ireny nanomboka tamin'ny tetikasa tamin'io zavatra resaka rano mandro seza sy ny karazany io foto-drafitrasa napetraka radioelona reo de ohatrany reto zany reto adala reto am'izao mitokatokana de lokona le zavatra de hoe zay no tokana an'io. Tena olona ondrakondrafany reto tena za zany tena ho zake maninona nefa ny raha mipetraka fotsiny de manao de miasa mangina de tsy mamenatra ane zany manatanteraka ny foto-drafitrasa natsangany teo aloha de toizanao fa tsy hainao no mirehare. Zay mantsy le mahatena kely fisainana anazy, mirehare izy zay navita zao nefa tsisy inona vitanao teo, tsisy lisany menakavy tsisy natao lisany afa tsy mangalatra. Dikan'izay tena mampalahelo anahy le fisandohana, tena fisandohana mialatsiny za tonga de mahitsy miteny tsisy fiarovana an'iza sisy fa ny foto-drafitrasa hatramin'izao zay notokanany reto adala reto de foto-drafitrasa nataony ngarajoelona daholo reo aloha. Zay nita amin'ny masonay de nilokolokona maitsomaitso zany hoe ny orange nolokona maitsomaitso zany de ino ohatrany zava-baovao zay ve le fanavozana. Tena fahavoazana zany amiko fa tsy fanavozana mihitsy. Ka de zay tiako tenena aminareo aloha ny amin'ny fitsaniratsirany ty zandrilahy ty mbola zandriko iny faniratsy mamiaja an'iny zany faniratsirany izy io an'Andriamanitra aloha. Tena manao an'Andriamanitra tsy izy mihitsy ty rangaty tena zay za mazava-doza azy tsy fantany mihitsy afato momay izy mety ho atson'ny ray ody any aminy tsy hoe isy amono akory fa tsisy mametra amin'ny fotoana zany aty. Fa zao ny olona rehefa diso milalo maloto loatra, diso milalo maloto satria misy zavatra maloto no loviny manoma tonga azy anao an'io zavatra faniratsirana io. Ary ny zava-misy amin'izao fotoana zao Madagasikara de ny fanapariahana zay fomba maloto zay mba lasa ho tonga zavatra ara-dalàna de hatrany amin'ny fiangonana no tsiratsiraina. Zay ny tena olana. Inona moa ny atondita amin'ny fiangonana iny de resaka hoe resaka concertation nationale karakarain'ny FFKM de tenenina hoe tena ny rehareana mihitsy na me 150 millions d'ariary ny FFKM. Fa maninona moa ny FFKM nomenoka 150 millions d'ariary kolikoly ene zany fa gnasy ny FFKM anga tsy mahavely tena, tsy manana an'ireo ondro manaraka azy anga tsy mahavely tena. Fa ny tiana tenenina amin'ireny de fa apetraka sahady satria ny FFKM koa de manao politika de nandray vola. Dikan'izay zay ho tenenina io zany tsy maintsy ho tanterahan'ny FFKM amin'io resaka concertation nationale io. Dikan'izay koa de fa mazava tsara fa tsy hisy lalao madio zany ao Madagasikara. Rehefa ny FFKM no mandray tanàna ny zavatra rehetrarehetra tsy nisy zavatra nanjary hatramin'izay tsy nisy tompoko satria diso loatra
miraitsy kombakomba am'izay mpitondra eo atoerana ny FFKM, manao fanambarana misaraka izy reo, samy manao fanambarana, manao ny FJKM, manao ny katolika, sasany aloha tsy hitako nanao ohatry ny nangina be fotsiny, mitsikera ny zavatra nataony zalahy reo. Fa rehefa tonga eo masony le rangahy izy dia milefaka, lasa éponge, tena ohatry ny hoe zavatra hity zany, tsy afeniny zany dikan'izay hatrany amin'ny fiangonana zay lazainao fiangonan-dehibe am'izao lasa manao kolikoly. Zay zava-misy. Inona moa Madagasikara andeha hijoro am'izany? Dia Andriamanitra ve dia anaiky hijery fotsiny an'izao zava-misy eo Madagasikara zao? Fa matoa izy manaiky dia satria efa niray petsapetra amin'ny devoly zay no heveriny fa mba olona ao anatin'ny sehatra ny fivavahana reo ray aman-dreny ara-panahy, miray petsapetra amin'ny devoly, tena ohatrany hoe manome hasina kokoa ny amin'ny maha olona. Ka dia zay zava-misy reny renatra ho an'ny fiangonana no azo ny fiangonana atao mihitsy tompoko nandrarany miaramila. Inona ny idiran'ny miaramila eny amin'ny altara? Fa azo ny fiangonana natao mihitsy, ninona fifandaminana satria ny fiangonana ny mandray. Dikan'izay afaka miteny hoe tsisy amononao ato rangatya, esory any no miaramila tsy fantatro hoe na olona mpilalao ody na inona avelanao ekatra eny ambony altara. Zay moa zany zava-misy ka dia hitantsika amin'izany faly emen'ny mpitondra fivavahana amin'izao fotoana izao. Normal raha ohatry zao le firenena. Izaho iteny zavatra faharoanareo any amin'ny resaka hoe fanaovana politika ao Madagasikara. Ny fanaovana politika ao Madagasikara dia atao hoe géométrie variable. Ao zany tsy misy hoe namako mandra-pahafaty zany na fahavaliko mandra-pahafaty zany, fa ao zany rehefa misy tombontsoa iraisana dia miaraka, dia rehefa misy tombontsoa tsy iarina dia mody mifandrafy ho azy le teneniko anareo nahita tsara tsika tamin'ireny tamin'ny fotoanandro Ngara Valomanana, isan'ny nanohatra mafy Ngara Valomanana zany Rajonary Mapianina, Rajoelina sy ny karazana zany nanohatra mafy Valomanana. Niakatra Ngara Rajonary Mapianina, nisy fotoana indray Ngara nanohatra Rajonary Mapianina indray, Ngara Rajoelina, Ngara Valomanana sy ireo mpitaritarika politika hafa le kongona kely madinidinika reto masika be fiteniko fa tsisy raha lekony zany. Satria ireo olona reo tsy manana puits politique reo, fa reo zany le olona le manaraka fotsiny inona indray ny atao ndresy dia ndao hoatsy dia hoatsy. Verina indray Raha Valomanana, verina indray Rajoelina moa azafady, dia reny indray misy indray ho nietsika fotsy dia miaraka daholo indray Rajonary Mapianina sy Raha Valomanana sy tanareo amin'izany zay ny atao hoe géométrie variable. Ao zany tsy misy mihitsy ilazanao fa hoe mpifahavalo mandrakizay ny mpanao politika. Inona ny maratsy an'izay? Ny maratsy an'izay dia zao tsy hitan'le olona tsony zay atao satria ny olona koa modondranako. Ny olona ny etomely le indrindrindrindra reo fanatika mpisolelaka zay taratarita amin'ny mpitondra azy fotsiny. Androany nyretsy famoroka dia androany dia dia aloha zany ny fony tigna mandefitra kely amin'ny TGV dia ny TGV mandefitra satria tanjona ray ny tratrariny. Dia rehefa tonga indray ny fanoherana dia mifanalika mifanaratsy fa metapetaka an'izao fatinanarana rehetrarehetra zao. Zany ny natao hoe politika malagasy. Tsy misy conviction zany fa tena hoe zay tondrany mpitarika azy no andanan'reto ondry adala reto za tsy teny ntsony ondry adala moa zany fa reto olona daly. Mialatsiny aminareo raha masika be amin'izany fiteniko zany. Dia amin'izao fotoana izao indray dia inona ny zavatra misy? Dia fa miady indray aloha zany zao ry Ngara Rajoelina indray aloha zany nienjehana dia mitambatambatra kely atsy miditra ato Raha Valomanana miaraka amin'ity olona mpisandoka fahefana ty dia miditra kory sy teny sy ny karazany. Fa zao teneniko aminareo reo olona reo afaka heritaona indray reo dia hiady sy fanalika. Tena miteny anareo an'izany satria ny antony rehefa tonga indray fifidianana dia aseo indray aloha andao indray aloha mody miandry zalahy andao are dia zay gary ny tena olana nefa dia tsotra be. Eo zao tsika androany samina ihany tsika andreny le fataony nga sy teny io dia Mikaela io dia zao fa miteny anareo fa reny olona reny mihitsy ny tena fatritran'olona tsy mianatra mamadika an'izay olona fantany fa miaraka aminy amin'izao fotoana izao. Ianareo ve zao dia mieritreritra hoe tena mifankazo tsara sy teny sy miky? Tsy mifankazo zany reo. Ary na Mikaela raha mahalala an'izany mihitsy mpiatsara vela, mifampiatsara vela tsy ireo fa samy eo anatina fitondrana samy mihinana aloha dia samy mihinana dia mody mifandokandoka eo. Fa ny zavatra misy reny zavatra tenen'ny ngasy hiteny reny mody manasoaso fa ianao no tena irak'Andriamanitra. Inona moa ny asy hiteny amin'izay resaka irak'Andriamanitra fa nga izy nga mpivavaka tsy mino an'iny zany hoe mpivavaka olona mpaniratsiratsy ilàvana azy reny. Fa inona ny fatany amin'izany fa dia mody ianao irak'Andriamanitra Mikaela patati patata anjelin'Andriamanitra. Tena miteniteny foana ane zany reo efa niratsirana an'Andriamanitra reo olona fa niratsirana faran'izay zokina an'Andriamanitra zany. Fa na izy ve mieritreritra fo velona mandrakizay aloha
zay no tiako tenenina. Lisa nga mieritreritra velona mandrakizay averiko tsara io fahefana io mandalo io fahefana io a fa Andriamanitra mitoetra foana fa rehefa ho avy ny fotoana elan'ny lisany ety mampitandrina tsy zany ray ny tsara am'izay fotoana zay fa le Andriamanitra tsiratsiray lisany no andeha ho tay tsara ny lisany de efa mazava zay. Tsy misy vola amina miliara na alatra io na tsy aratra manaraka ny lany apasany zany fa vita elahy de vita io rehetrarehetra io valable pour tout le monde io. Zay no tiako tenenina. Ka de zay ianareo mieritreritra ve sy teny sy Mikaela tena miaraka tsara? Tsy miaraka ireo tompoko ary ifanongany reo koa isany iaraka aminay ifanongany reo za teo foana io tsy maintsy ho alainay io na atao tara veriko tsara na hoela na hoaingana ny dikan'izany. Misy mantsy miteny aiza ihany le hoe ho alainay zao zavatra tiako tenenina aminareo aloha fanamarinany amin'ny zavatra iny. Tsy hoe akory rehefa miteny hoe alainay de rapitso sy rafakapitso ny zavatra rehetrarehetra de mandeha par surprise daholo. Tsoroko aminareo fotsiny fa izahay efa miketrika ary mbola mitaky fa zahay rehefa manao zavatra de alohanay zavatra tonga de tsy miverina tsony vitindre mandeha samy miala zay fa mbola averiko amafisiko tsara fa tsy maintsy alainay io na inona ho teneninareo na inona ho teneninareo. Ny fotoana tsy zany mametra azy oka aloha zay de azava fa io koa makristianina ny tena zay resaresan'le zandrikely mampimekely miteny an'Andriamanitra miteny Jesosy nefa Jesosy hafa aloha nivavahany fa tsy mitovy amin'ny ahy Andriamanitra hafa koa nivavahany fa tsy Andriamanitra ivavahako fa ny ahy fandaminan'Andriamanitra ny zavatra lehibe. Rehefa sitrapon'Andriamanitra ny rapitso de rapitso, rehefa sitrapon'Andriamanitra ny ray volana na roa volana tsy mampanino zany fa zay ny asoan'ny firenena. Fa matoko le firenena mbola vela manao an'izao de mbola satria milona ao anatina fahalotona tanteraka le firenena. Mbola fantatr'Andriamanitra hoe mbola tsy sazan'ny Madagasikara zany tokony ho tafito zany fa leo aloha avelanjaka reto olon'olom-poana ondrakondrafana mpangalatra sy tsisy lavana azy reto de mila manaiky an'izay tsika. Inona moa zavatra hitanareo mandeha ao Madagasikara am'izao? Tany saina ny efa fanoranana, tany saina ny resaka fitapitaka sy ny alatra, tany saina ny avetavetana eo amin'ny samy mpitondra. Hitantsika tsara mihitsy reny resaka raharaha vadina mpanakanto malaza atao Madagasikara hoe nigadra ny sandoka de inona de nisy kely aloha natao teny amin'ny sisiny tany nanolo tena mihitsy ramatoa, nanolo tena le mpanakanto vavy nandeha nakany amin'ny gasity enjany zany re olona nareo vehivavy aloha manana tombony ihany zay indrindraindrindra koa moa tsy azaveny zany manana endrika ihany le sipa izy koa tsy riritra azy raha am'ireo mpanao politika reo fa za raha aloha zay lafo vidy be zany de navoaka aloha navoaka le tsy haiko na razoky na zandrikely mampime iny de izy ndray mibehivava hoe mampanina anareo fa nga izy mpanina sa mpifaninina fa alao izy anao ny ataony ihany zany ve tsy efa karazany fivarotana amin'ny vadinao. Zavatra mahamenatra anie zany re olona le zavatra ohatr'izany no miseho Madagasikara fa inona ny tena anton'ireny zavatra reny de fa nehoangy asy teny hoe izy ny manana fahefana afaka mibaiko ny rehetrarehetra tahaka n'le vorotsiloza ministra ny fitsarana koa mampiseho hoe za zay tiako gadraina de gadraiko fa zay fotsiny mbola ho avy ny fotoana fa nareo na ny anaty lava kara osokirina ihany nareo ary tonga de ambany zany teneko zany fa tsy misy mihitsy hoe inona fa miandro ny fotoana tsika rehetrarehetra de miandry valio zay amaly fa tsisy raraiko an'izany fa no avy ny fotoana tsisy ho afabela zany eo. Zay ny teneniko anareo na mpanaraka anah na tsy mpanaraka anah na piaino na tsy piaino ah ny avy foto-kevitra de zao tsy misy afaka madio zany zay nanao ratsy tomin'ny firenena io tsy misy zany niza manomboka any ambony indrindra na be revert ianao na be noir ianao izy lahy tsy maintsy mihina ny lahy rehefa tratranay eo. Zay ihany no tiako tenenina na inona ndraikitra lahy na inona ndraikitra lahy na paniny lahy na poniny lahy na pininy lahy tsisy rarainy zany mihina ny lahy rehefa tratranay eo. Reo ninambola mpanjakana rehetra nandeha nakatiny galabina reo ry be molotra sy itavy inanareo za tsy te alala zany fa zay fotsiny mihinanareo rehefa tratranay eo tsisy indrafo io dikan'izay efa afantaranareo sady rehefa izay no tonga amin'ny fanjakana. Tsy za akory no foloanareo sanatria amiko zany tsy zany no premier ministre anareo fa za kosa rehefa misy olona apetrako ao zay tonga de tsoko apetrako de zay nefa mifanarahana tsy misy afaka madio zany eo. Zay nanao rehetrarehetra tsy nety tamin'ny firenena io mihinana daholy ndrindrindrity reto am'izao fotoana zao reto tsy misy miafaka mainy zany reo. Ka zay no tiako tenenina aminareo fa makafakana politika tsotra fotsiny nataoko teo
am'izao fotoana zao tena porofony reto adala reto mihitsy magadra lava azy hoe tena zany ny fitondrana gadra izay gadra no mahazo fahefana ka de tena ny akegena rehetrarehetra mitseo daholo ny akegeny ny gadra rehetrarehetra de mbola misy an'le olona dondrona sondrakondrafana olona feominapako ary mbola zay tsy miala io re olona alefaso de alefaso ny fifidianana fa za miteny anareo fa tsy mahazo 2% zany io tapahako ny lohako io lohako tapahako na de lazainareo fa vilambilana tapahako raha mahazo 2% iny tsy mahazo 2% zany la nanoma andembany lohany lara satria efa fantatry ny olona am'izao ny tena toe ve ty bandy ty ohatry zao rehefa ny olona ho any no miteny an'izany iny ny vavany iny no miteny an'izany hoe aleo no maty tozay eo amin'ny ala amin'ny fahefany io ho faty tokoa laka ho faty ala tsy maintsy miala amin'ny fitondrany io fa rehefa zay niteny an'la hoe aleo la ho faty tozay miala amin'ny fitondrany io de manirio tonga zay fa tsy maintsy miala ilay na tian'lay na tsy tian'lay ny azy zay fotsiny zavatra tiako tenenina zany tsy tantara zavatra be dehibe ntsony be dehibe ny skandalina sinina efa irahantsika mahity zany misy zoky zay aty zoky zay isany najaiko izy amin'ny resaka hoe firesahana politika de mampirisika hoe avelory zalahy asy za tsy tea mahazatra ohatranyndreny re olona fa avelo iasa ahoana inona ny asa ataony eo am'izao hoe tsy misy asa ataony zany eny mangalatra ny asa ataony de ho avela angalatra ve de ho avela ohatry zao ve le firenena tsy zany ve ny nanonganana ny rajoelona no mialatra de avelo koa zany reto angalatra ny olona dala sondrakondrafana ho any miteny foana hoe 12 taona tsy nangina de zany hoe raha 12 taona nangalatra zany rajoelona de avelo koa zay eo koa mba hangalatra 12 taona ela amin'io minapako ary ela amin'io na rano tsy sotrony la rano tsy sasany la ny jiro tsy misy ny sakafo tsy misy de hoe tena tanareo le fomba fisainana zany le manao fampitahana 12 taona rano de mereta ary 12 taona la ratsy rapisy de rapisy tapaka lalandrana re menakavy amin'ny zavatra ataony reto ka ny ady zay fotsiny mahery be ny zavatra teneniko fa ho avy amindreo mbola ho avy amindreo tsy mety za tena miteny an'izany ho avy amindreo tsy mety na hoela na hoainganao averiko tsara zany menasiko zany za tsy miafiny zany fa na hoela na hoaingana Madagasikara tsy maintsy averina amin'ny malagasy zay tsy maintsy ady amin'ny karana na tililisana na tsy tililisana aminay zany karana zany farany zay fatritra ny olona mpambotra ny firenena mahatonga ny firenena ohatry zao aminay zany karana zany reo karana pahalela de lafilasinareo tsy malagasy zany reo tia tsy malagasy zany reo raha malagasy reto zao fitondrany zareo vao karana any Maorisy karana maorisiana mavita manangana firenena makaiza satria miditra ao anatin'le fitiavana an'le firenena izy fa ny karana ao amin'ny tanàna inona ny ataony tsy manitsakitraka sy tsy maintsy atsona patro sy ny karazany ary tsisy ataony afa-tsy mambotry marina mihitsy ny teny le razoky anankiray teneniko teo le izy le niteny hoe io ane 48 heures fotsiny rehefa tena hanao pression an'izany fanjakana ny atao amin'ny karanareo mandeha io rano io mandeha tsy tapaka io mandeha io jiro mandeha tsy tapaka io fa fananindry zao situation zao fananindry zao mba hatonga le fiolona malagasy tena andohalika tanteraka satria firaisana kombakomba amin'ny karana ho azo zavatra zao zay mahatonga na mitenareo olona tsisy ilavana azy reo karanareo tenareo ndray de adverserako hatramin'ny farany reo ary isan'ny inan'ireo rehefa tonga amin'ny fotoanandro io tsy asianay ena maso zany zaho koa tsy miteny ny karana mpanao matsikita sy ny karana mpivarotra épicerie kely sisy rakoreko an'izay mpivarotra kely ianina kely ary fa reo karana mafia efa anarana maromaro nefa natoditry teto tsy afamainy reny tsy afamainy reny ka de zay ny tiako tenenina aminareo androany zay ny tiako tenenina hoe za tsy de teny betsaka ntsony satria tsisy ilaina ntsony mbola mitantara anareo zany ndray lasa famendrifendro atsika zay fotsiny fa io na hoela na hoaingana tsy misy éternellement zany tsy misy an'izany ho avy fotoana tsy maintsy iongan'ireo tsy maintsy iongan'ireo de ny faniriana hoe io tsy za rery mieritreritra ny anongana be dehibe ny miara-mieritreritra ny anongana am'izao fa ny faniriana hoe enganeka mba izay ny nahazo an'le izy mba hahatonga le firenena andeha any fahitsiny fa misy koa no mitady anongana satria mitady amerina ny mbola ataony hoe retina anao zao de tsika koa anao ambonimbony zao ny amin'ny alatra enganeka zay mba itsika nahazo fahefana isika ho satria za raha miteny hoe za tsy ho analy izy fa ho an'ny vahoaka malagasy zay Madagasikara amin'ny malagasy